Mampitombona ho aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra tsy mitsahatra izay ny misaotra anao isaky ny maraina tahaka an'izao, satria hitanay sy trapanay ary iainanay foana isan'andro isan'andro Tompo ny fitiavanao ary havozinao aminay isan'andro tokoa ny famindraponao matoa izay mbola tahaka izao. Misaotra indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havako, misy iray aman-dreny mpitandrina izay mizara tenin'Andriamanitra ho anay ary anisan'ny mahazo an'izany tsy tapaka aho isan'andro isan'andro. Tamin'ny zoma lasa teo dia namperitreritra fatratra ity nozarainy ity mikasika ny fampaherezana. Izany dia tsy inona koa ro fa ny tantaran'i Jesoa tao Getsemane izay tsaroantsika tsara fa tena mafy ny nahazo ny Tompony alakamisy alina io alohan'ny zoma masina izay nanomboana azy teo amin'ny hazofijaliana. Mampatsiahy vetivety fotsiny fa na dia ny hatsembohan'ny Tompo aza dia tahaka ny rà izay voalazan'ny soratra masina. Ary io no nakany an'ilay teny fampaherezana nambarako teo, nakan'ilay mpitandrina dia nizarainy taminay ny Luka 12:2-2 manao hoe: raiko raha sitrakao dia sory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Eto izany ny nahitana ry havana fa tena Andriamanitra Jesoa ary tena olombelona koa izy. Tena nahatsiaro anay, tena nahatsiaro ny jaly ary miatrikady mafy ka mba tia ho afaka aingana amin'izany koa izy. Kanefa noho ny fankatoavany an'ny ray dia aleo ny sitrapony no tanteraka. Tamin'izany indrindra no tahaka an'izao ny voasoratra amin'ny andininy manaraka, dia ny andininy 7:20 izany amin'ny Luka 12:2 hoe: ary nisy enjely avy tany an-danitra niseho teo aminy ka nampahery azy. Teo ny lasa ny eritreritro satria tonga tao an-tsaiko ilay hoe anjely. Toy izay hoe Jesoa irery ve izany no nampaherezin'ny anjely amin'ny olombelona rehetra? Raha izaho mantsy aho ihany ny eritreritro, totra mbola tsy nisy anjely amin'ilay fahitantsika azy ilay ao anatin'ny eritreritrantsika ao. Ohatrany tena tsy mbola nisy anjely izany tena nampahery ahy tao amin'ny fotoan-tsarotra. Kanefa dia nampiny ity mpitandrina izay nizara tamin'ny soratra masina ity hoe nampiny izy anjely izy dia midika hoe iraka ary tena marina izany. Ny anjely ny apôstôly dia samy iraka avokoa midika an'izay. Noho izany izany dia efa nisy anjely tokoa tena nampahery ahy tamin'ny fotoan-tsarotra izay nilalovako, ary maro dia maro koa izany Ary amin'ny tahaka an'izao koa izany dia misy an'ity mpitandrina ity ampiasain'ny Tompo, iraka, anjely mampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tahaka an'izany ry havako. Averiko ilay Luka 12:7-20 teo tamin'ny Jesosy izany hoe: ary nisy anjely avy tany an-danitra niseho teo aminy ka nampahery azy. Ry havako, tena mampahery tokoa ny iraka izay irahan'ny Tompo hampahery antsika ao anatin'izay mety fotoan-tsarotra samihafa mety ho nilalovana izany. Dia hoy ary pastera nanazava: raha lehibe ozy ny adi-panahy hatrehana dia goavana koa ny iraka na anjely manohana anao. Averiko raha lehibe ozy ny adi-panahy hatrehana dia goavana koa ny iraka na anjely manohana anao. Ary mbola nampiany ary izany ny Daniela 10:10 hoe: ary nisy indray nanana endrik'olona na nendry akoho dia nampahery ahy. Amen. Ry havako, misy foana izany ny iraka alefan'Andriamanitra, misy anjely alefan'ny Tompo hampahery, ary arakaraka ny halehibehan'izany no goavana koa izy ny iray aman-dreny mpitandrina eto ny manohana izany. Dia ny rariana koa dia tsika koa mba ho lasa iraka ho anjely hampahery ny hafa. Izany koa ny rariana ry havana. Teo an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa tena ampy ny teninao, ary ampy koa indrindra izay rehetra entinao mampahery anay, fa na ny anjely iraka aza dia irahanao Tompo, mba ho amin'izay azo pasahirana na tratra na tojo zava-tsarotra samihafa mba hampahery azy ireny. Dia misaotra Tompony amin'izany fitiavanao izany.
andrisy mandrakarivan' izahay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako a. Amen.